Tetik'asan'ny filoham-pirenena anaovana kianja manara-penitra no tanterana amin'ny kianja ny Tsaronenana fa tsy tanin'olon-tokana araka ny tsawahely amin'izao fotoana izao. Raha ny nambarany ny solombavambahoaka ny boriboritany vadiny na Evora Oldinina. Efa tamin'ny taona 2024 no efa napetraka io tetik'asan'ny filoham-pirenena amin'ny fanamboarana ny kianja manara-penitra ho Tsaronenana io. Ny rehetra no afaka mampiasa izany ary memempona ny fampiasana ny kianja fa ny sara ny fikojakojana no alohany izay mampiasa raha ny fanazavana netiny solombavambahoaka. Efa tamin'ny taona 2024 ny tetik'asa amin'ny filoham-pirenena tamin'izany ity ny taratasy impanao gazety ny PDS Antananarivo nefa nangataka tamin'ny ministera tetik'asa amin'ny filoham-pirenena tamin'izany fa ho atao terrain manara-penitra ity toerana ity. Natanin'izy io, natanin'iza rehefa utilité publique ilain'ny vahoaka dia tsy maintsy tanterahana topolatopolato. Efa andalana ny fanomezana vola natambony amin'izay rehetra ny tompony nananazoa tamin'ity tany ity. Lazaina fa nanao amboletra nakan'ity ny tenako. Lazaina fa nanao kidina pinina teto ny tenako. Zay tsy mbola nandalo teto ako raha tsy androany. Tetik'asa amin'ny filoham-pirenena ity ny filoham-pirenena tompoko nanametra-pialana aza dia misy fitohiza angara-panjakana. Dia misy indray koa manelitsao hoe ho atao manara-penitra hono izy ity dia tsy azo ilalaovana intsony dia tsy azo ikitika amin'ny tsirairay fa lasa nampanaraha lasa ny deputera Oldinina. Tsy lasa ndra Oldinina hitatany ity fa lasa mifanjakana ary anaovana terrain manara-penitra ary mamempona mampiasa azy afa-tsy izay kojakoja tokony aloha. Ka natino menao, natano menao, natao menao afaka milalao amin'ny terrain manara-penitra nataony anaratsona. Andrasana fepetraraka ny lalàna ireo nanelitsao sy nanankorotana ary nandratra ny mpiasa nahazo alalana tamin'ny fanatanterahana ny asa hoyatra ny solombavambahoaka na Evora Oldinina. Izany nefa tamin'ny misy lalàna ity dia ninangina aho. Fa ankehitriny kosa dia ambarako aminareo, ambarako anao misy le commissaire fa manoloana fanamboana vaovao tsy marina tamin'ny tambajotra tseratsera fa lazaina fa lasa ndra Oldinina ity dia efa nametraka fitohina ny tenako fa fianaika aho na initra amboniny satria voatoatoana ny fianakaviako. Lazaina fa nanao kidina pinina ako an'le olona teto navoaka tamin'ny Facebook. Fiarovana an'io tamboho io dia ity nanao an'ity azy ity nahazo alalana ordre de service fanovonoana. Tsy ekeko natanindrazanao ty natany vidinao 5 miliary ty tsy ekeko mamono olona ekeny zany tsy ekeko satria nitsakana izay mba tsisy ny fitsaram-bahoaka eto dia angataka aminao andry mbato minisitra nangaha ministry ny polisy sambory izay nafandoza nanao an'ity. Nidina ifotony nijery ny asa teny an-toerana moa ny solombavambahoaka na Evora Oldinina niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra isantsokajiny sy ny lehibe ny distrika ao anatin'ny boriboritany vadiny.